Mbola mitohy ihany koa ny fanaovana asa soa izay ataon'ny fikambanana iray aina. Ireo renim-pianakaviana nampiditra ireo zanany hianatra indray moa no nampian'izy ireo ka notolorana fitaovam-pianarana taorian'ny fanaovana asa tanamaro. Ho tambiny asa fanadiovana izay nataon'izy ireo dia kahie 3 avy miampy penina 4 avy no natolotra ireo renim-pianakaviana misy 400 izay nandray anjara tamin'ny asa fanadiovana ny tanàna tamin'ny fokontany Vanja Akazolava ny talatalasa teo. Ny fikambanana iray aina notarian'ny Andry Andrinjavony no Andry Ranana sy Vinahitana izao hetsika izao. Niaraka tamin'ireo malala-tanana nampy toy ny Tarika Arena natao izao hetsika izao sady fanampina ihany koa ny ray aman-dreny noho ny izao fidiran'ny mpianatra. Amin'izao fotoana izao fantatsika fa fidiran'ny mpianatra fantatra izany fa ohatran'ny hoe amin'ny kit scolaire ny cahier stylo tena mamaiky amin'ny ray aman-dreny amin'izao izany mahatonga ny zara io cahier stylo targetra nefa ny zavatra anankiray ny zavatra hoe fatao an-tsaina foana dia hoe ny famelona izay zany ny zavatra fampiasana tamin'irety ray nampireto dia mahatonga ny hoe andao mba miasinareo diovy ny tanàna dia amena amin'ny kit scolaire kely izany no antony. Ny zavatra tsara marina dia izao amin'izao fotoana izao amin'ity hoe milatsaka sombavambareko dia lasa ohatran'ny hoe politika daholo izay zavatra atao fa itsika indray dia atao fotsiny aloha tsy mbola misy teny eto hoe andao fidio izay nataova izao ary tsy mangatakapakalina izany amin'izay reto izay fa nitakalina dia tianay Andriamanitra manome takalina ary ny tsara marina farany izay tena lehibe dia natao izao satria misy ireo malala-tanana groupe Arena amin'izao fotoana izao 5e anniversaire ny groupe Arena izay no tena natonga anay natonga azy nanao an'izao hetsika izao ihany koa miaraka aminay. Hetsika manaraka ho an'ny fikambanana ny fanatanterahana fitaovam-pivavahana iraisam-pinoana ny alahady 20 oktobra ho avy izao etsy amin'ny Gare Saint-Etienne Ambanidia. Ity fotoana ity dia natao indrindra ho fitondrana bavaka ny fizotry ny fifidianana eto amin'ny firenena. Ome mpitondra endry izahay Andriamanitra izay raha loha hevitra hitondrana izany fotoana izany. Nasaina amin'izany hetsika izany ihany koa ireo kandida ho fidiana ho solombavam-bahoaka misy 9 ao amin'ny boriboritany faharoa.